Ya, voalohany dia tena sy voninahitra atolotsika ho antompo ilay nahary tokana, nahary ny tany aman-danitra, nahary ny zavaboahary, nahary ny tendrombohitra midadasika sy nahary ny ranomasina zay mivalampatra tsy manam-pitaperana. Da sitraky sy midera azy tsika satria nomeny tombonandro amizao andro androany zao, nataony mba hitafatafa ary nataony koa tsika ifanome vaovao. Fa manoloana an'izay aloha dia faly miarahaba ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Ianareo vahoaka malagasy, isika vahoaka malagasy ambany lanitra rehetra, inakinaky ny tombo-janahary ane ny hatsarana feno fandriam-pahalemana ary feno fahasoavana, famindram-po ho amitsika isam-batan'olo, isa-tokantrano rehetra na aty Andilam-bato zany na any an-tanin-drazana. Ary faly miarahaba na dia ho tara hoe tsy ho tara zany fa mba anatin'ny deuxième jour ny sita saoaly tsika io. Faly miarahaba antsika rehetra rahalahy ray aman-dreny anabavy, zandry, zoky anatin'ny finoana l'islam na vita be anatin'iny. Inshallah tahala ny hinakinaky tombo-janahary ny famindram-pony ary ny fanabeazany zay tombotsoa ho azotsika nandritra n'iny volana masina Ramadan iny ho amitsika isam-batan'olo sy ny fianakaviatsika sy ireo havatsika rehetra. Ary etoana dia faly miarahaba koa any babanay, babantsika, baban'olo iabiaby, baban'ny Toliara, mon colonel Fanampera izay avy nitsarana tamin'ny ya 2 heures et quelques zay, ka nomena sazy mihantona 3 taona. Amiko manko zany c'est intimidation, io tsy vahiny. Iny le nataondreo anahy teo tamin'izao ny samborindreo arbitraire raha zavatra tsy dikany ary tsy etsy anatin'ny lalàna. Nomendreo 3 mois plus 6 mois plus 6 mois isatsokajiny aby. C'est intimidation comme ça, sanatsy atiresaka amin'ny ray aman-dreny fa tamiko hoe hampilia vava fa tsy nampily vava kony. Fa nohony hoe iny raha nataondreo ménance avec tout ce qui iabiaby nataondreo na appel téléphonique ino après ino nahatonga ahy niala an-tanindraza satria tialy atao an-kazava fa laha mialy tena an-tanindraza ao ka mialy anaty fony zany maro zay iabiaby zay. Hitatsika rombola rajaona, hitatsika iaby gadra politika iabiaby reny tsisy raha azo atao. Iny afarany rahalahy mahery iny areto rony azo dikan'izany tsisy fandresena zany fa ny fandresena manko zany libre ary miarahaba azy koa hoeto manararaotsy. Fa io raha nataondreo an'io ray aman-dreny io c'est intimidation io ary tsy anatin'ny lalàna. Deja olo 70 ans ny sambory tanatin'ny posy fa tsy tanaty action tena tena mitoera hoe nanovan'ny fitokona na famoriam-bahoaky. Après n'izay sambotra tsisy proof tanamboranao azy olo anatin'ny posy andeha hody atana an-tranony any samborinao de zao zavatra boakinao hoe sazy mihantona 3 ans. Ino aculpation ny azony ino le hadisoa sy le fandikan-dalàna nataony io hanomezanao azy sirsi 3 ans. Olona 70 ans plus ary olo manamboninahetro officier colonel tao an'ny gendarmerie ary nahavita ny asa nanao ny adidy nanomby fanjaka, nanomby firenena, nanomby vahoaky ary nandamy an'io firenena io, nandamy an'io ataoko firenena satria iny tapany antsimony nalaminy zany colonel Fanampera zany. Mais bon, io ny zavatra nataonareo fa reo ray aman-dreny io ro nomenareo sirsi fa tsy Percy Fanampera ary tsy Andry Biahary. Andry Biahary ta Madagasikara tanareo sirsi. Un an après nomenareo mandat d'arrêt fa tsy hisakanay, tsy hanao zay raha tianay hatao ary tsy hisakanay hitolona hatramin'ny farany.
hamafisiko avao ho anareo gasy zay mbodondro ary mbobado ary mbo tsy ampisaina io mampolipoly hoe bekoretaky betomany andro behary tanaty mba fantatsinareo masa fanatonanareo gaskara hoe ino fanontania napetrako amin'ny général Gelé io nahatongaina lahelo ary ny ranomaso koa ny ranomaso tsy fatahora zaho ne aty la France ino nahatahorako ny Gelé ino nahatahorako fanjakana zaho aty protégé je suis un réfugié politique ici 10 ans titre de séjour comme la France teto protégé par la convention de Genève. Donc si sera hatahurako mahakasika anzany ka hoe place dranomaso fa le valim-panontania izay ny fafany gaskara fafany Real TV reo anaran'olo ray petsapetsa izay tsy nalefany gaskara tsy nalefany Real TV nefa ny henitsika ny direct anay amin'ny gaskara iny hoe haboaky ny abiaby na ino ary nangataky ity sasy anaran'olo fa za tsy nanaiky nanisy anaran'olo ary ny valim-panontania hoe mba ino décision anao manoloa ny corruption manoloa ny zavatra rehetra ny miaramilanao gendarmerienao mandeha miescorte bois de rose miescorte volamena miescorte devise miescorte vato soa manerana Madagasikara hivoaka ny firenenao tsy andraikitsiko zany ho izy fa sécurité nandraikitsy fa tsy mpanaramaso ireo harenam-pirenena zay mivoaka zany ve tsy ampalahelo anao un chef de gendarmerie chef ny firenena io ministre ny gendarmerie mamboaky valiteny karaha zay aminao manao akory fonao ao hoe sécurité filaminam-bahoaky ny anazy fa tsy sécurité hanaramaso ny fivoahany harenam-pirenena de raha antoniako izy de hoe raha zany valiteninao zany ray aman-dreny heny ny taranaka mandimbinao mety ho faly ve reo sa mety alahelo reo am'izany rehetra zany satria kakaina avy aminareo nampirodana amapikorosorofahana anty firenena ty zaho i départ 0 tam babako ao ny zanako koa i mila départ 0 samby mahay fitondrany fiainany fitondrany fahefany fitondrany asa zay atao le atsehetako zany valiteny nampangorako foko nalahelo aho ary nitomany aho tsy hoe nalahelo lasa dranomaso aho hoe ahoana ny afarana ny ty malagasy tiky satria izao ny segy izao ny ministre ny gendarmerie ary tsy navoaka ny gaskara ao ne zana antana anazy hoe efa nigadra ve anao monsieur Gelé ary nanaiky izy devant télé hoe efa nigadra izy nefa mbola lasa segy lasa ministre ny gendarmerie zany ve hitanareo normal tsy ampalahelo fonao hoe ahoana zany firenena zany ary nigadra tsy affaire politique fa nigadra nanao corruption ampalahelo zany ary io ranomaso ny latsaky iny nambarako anareo c'est la première la dernière fois anareo mahita ny andro biary lasa dranomaso ho an'ny firenena sy ho an'ny vahoaka malagasy ambany lanitra rehetra io raha nampilasa dranomaso io fahoria mahazo anareo rehetrarehetra eran'ny Madagasikara io ny fiakarany vidim-piainan'io tsy fisianana manjery io tsy fisianana manjery manambarany marinao tsy fisiany rano tsy fisiany jiro tsy fisiany asa io fampijaliana fanandevoza mihoapefy zay evatra nataon'ny frantsay mihoapefy zay nataon'ny mpitondra zay ny fandimby teo io ataony André Rajoelina sy tsay Christian io miara apetrapetra am'izany Mamy Ravatomanga fa mbola ho avy ny masoandro mibalika ary zala ivoaka avy anantsinanana io masoandro io fa ny aminareo ny fijerevanareo ny masoandro io ivoaka avy anandrefana ka ilentika anantsinanana fa ny vahoaka malagasy anananjara masoandro ivoaka avy anantsinanana ka ilentina anakany manandrefana 7 rangany anareo fa raha ihany any tompo zanarina nahary namboatra ny ty tany sy ny firenena ty fa mbola ho avy aminareo tsy mety ary tsy ho ela mankasitraka anareo nanomeny ny sazy miantona ny ray aman-dreny iny fa tsy hijanona eo ny vahoaka ary tsy hijanona eo zahay na anareo miteny hoe be vava fotsiny zay anatin'ny Facebook ato hainareo angany stratégie sy zavatra rehetra ataona ihany fa ho avy eo zay aloha nazoko ambaranareo kely zay androany
fa mbola ho hitanareo tantara ty fa tantara mbola mitoy ty kilalao mbola ela ty dia volako lave zay ranga de mifankahita eo tsika